Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika revaka malala tratra ity zoma fahasivy ny volana septambra ity ny koritianina voalohany toko fahasivy. Koritianina voalohany toko fahasivy andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo no mofinaina riavako. Koritianina voalohany toko fahasivy andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantanareo fa izay manompo amin'ny zavatra masina dia mihinana ny zavatry ny tempoly, ary izay manompo eo amin'ny alitara dia miombona amin'ny alitara. Toy izany koa no nandidin'ny tompo fa izay mitory ny filazantsara dia azo fivelomana amin'ny filazantsara. Nefa tsy nahavatra izany zavatra izany na dia kely akory aza, ary tsy nanoratra izany aho mba hanaovana izany amiko fa aleoko maty toy izay hisy afoana ny reharehako. Fa raha mitory ny filazantsara dia tsy misy ho reharehako satria tsy maintsy manao izany. Fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara. Fa raha ny sitrapoko no anaovako izany dia mahazo valim-potia, fa raha tsy ny sitrapoko dia natolotra eo andraikitro izany. Inona ary ny valim-potia azoko dia izao: raha mitory ny filazantsara dia tsy asiako fandoavam-bola ny filazantsara mba tsy hanapatra ny fahefako amin'ny filazantsara. Ray masonao malamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Mikasika ny fifandraisan'i Paoly tamin'ny kristianina tao Korinto no asehon'eo amin'ny mampitory ny filazantsara azy. Paoly amin'ity Koritianina voalohany toko fahasivy ity dia maneho ny fandeferany na ny fanetretenany manoloana ny andraikitra izay nomena azy. Misy ny zavatra tokony nataony ny fiangonana tamin'i Paoly amin'ny mampitory ny filazantsara azy. Hoy izy manao hoe izay mitory ny filazantsara dia ahazo fivelomana amin'ny filazantsara. Saingy tsy nanao izay Paoly noho ny antony maro samihafa. Ny asehon'i Paoly eto dia ny antso no zava-dehibe tao aminy. Tsy nanao ilay fitoriana ny filazantsara ho tahaky ny fivelomany Paoly izany, fa nanao izany fitoriana filazantsara izany ho antso sy ho andraikitra ka tsy andrasana valim-potia na inona na inona amin'ny fiangonana na tamin'ny mpiara-belona. Ny toe-tsain'i Paoly eto dia tena samy hafa be mihitsy amin'izay iainantsika amin'izao andro ankehitriny izao. Amin'izao andro ankehitriny izao dia zava-dehibe amintsika ny antsoina hoe droit, hoe inona moa ny atao hoe zo. Satria tsika miaina amina tontolo post-modernité izay hanomezana lanja be dia be mihitsy ny tsirairay avy, ny zon'ny tsirairay avy, ny tokony atao amin'ny tsirairay avy. Ary dia lasa manan-danja be mihitsy amin'izao tsika miresaka izao ny atao hoe zo. Miainga amin'ny zon'ny tsirairay. Dia ao anatin'izany no hoe misy zo be dia be takiana. Indraindray ara dia latsa-danja amin'ny andraikitra ny latsa-danja be dia be kokoa amin'ny zo ny andraikitra. Mahamaika ny olona ny mihazakazaka mamita ny andraikitra. Manamaivana ny andraikitra fa mitaky ny zo. Mahamaika ny olona mihitsy dia ny hoe aiza ny droit-ako kanefa ny devoir dia tsy vita ary io no tokony ho mahasamihafa mihitsy ny toe-tsain'ny taonjato teo aloha sy ny taonjato ankehitriny. Ny tany aloha dia izao ny adidy aloha vao ny zo raha azo ilazana azy. Alohany anaovanao takianao ny droit-nao dia vitanao ve ny devoir-nao. Fa amin'izao andro ankehitriny izao dia mifanohitra amin'izay mihitsy. Io vokatry ny fanabeazana izay iaraha mahafantatra dia ny droit aloha vao ny devoir. Eto dia i Paoly dia maneho toe-tsaina hafa mihitsy manao hoe tsy mitaky ny zoko aho, tsy mitaky izay tokony atao amiko aho, tsy mitaky izay mety ho andrasana amin'ny fiangonana mihitsy ary fa izao satria tokony ataoko ilay izy dia ataoko fotsiny aho. Rehafako ny fiangonana sy ny fitoriana ny filazantsara. Ny fiangonana sy ny mpitory ny filazantsara. Ny mpitory ny filazantsara
sy ny filazantsara. Zanydretrany dia azo fakafakaina amin'ity Korinthiana voalohany toko fasivy zara mofinaina ho atsika ity. Fa raha toa ka manatsoaka hevim-pana vitsivitsy isika andeha ataontsika hoe roa amin'ity 9:13 ka hatramin'ny fa 8:20 ity dia izao voalohany indrindra dia izao ny fototry ny fahombiazan'ny filazantsara dia izy ateraky ny fitiavana. Zany hoe Paoly de resy lahatra fa rehefa atao ampitiavana ny fitorianan'ny filazantsara dia mampandroso tsara ny filazantsara. Zany hoe ny zava-dehibe manosika ny olona amin'ny fitorianan'ny filazantsara dia tokony ny fitiavana. Miparitaka sy mivelatraingana ny fitorianan'ny filazantsara raha toa ka tena ataon'ny olona ampitiavana. Rehefa ko malala ny fototra zany ny hery manosika ny olona amin'ny fitorianan'ny filazantsara dia ny fitiavana. Samy hafa be ny ataontsika hoe conviction sy ny atao hoe motivation amin'ny teny frantsay io. Zany hoe raha ohatra ka jerena amin'ny teny malagasy dia mety mifanakaiky kely ihany izy ireo. Mety mifanakaiky kely ihany fa tena samy hafa mihitsy. Paoly any dia tsy nanao zava-dehibe ny antsoiny hoe motivation. Zany hoe tsy nisy zavatra nomena azy ka hahatonga azy mba ho resy lahatra. Zany hoe tsy nitory ny filazantsara izy tsy hoe satria misy zavatra omena azy, misy zavatra natolotra azy, misy zavatra nandrasany. Fa resy lahatra fotsiny izy hoe tsy maintsy ataoko ity satria ny fitiavan'i Kristy ny manery anay. Afaka malala raha toa ka tsapan'ny fiangonana fa ny fitiavana no manery azy tory ny filazantsara dia efa ela ny vitantsika ny fitorianan'ny filazantsara eto Madagasikara. Tsorina fa raha sarotra ny fitorianan'ny filazantsara tany aloha dia mbola hiasarotra kokoa noho zany ny fitorianan'ny filazantsara fa tsy hiamora mihitsy akory. Tsy hoe satria betsaka ny trano fiangonana miorina dia nabetsaka ny kristianina ao anatin'ny fiangonana mitombo anarivony tahaka izany dia miamora ny fitorianan'ny filazantsara. Tsy tena mihasarotra mihitsy ny fitorianan'ny filazantsara. Ary izo zay mampahasarotra azy dia tsy ny antony ara-materiala ihany hoe mihantra ny olona, tsy ny antony ara-pitaovana ihany na antony ara-piasana ihany fa mihasarotra mihitsy ny fitorianan'ny filazantsara. Tena milafy ny ara-panahy. Tena milafy ny ara-panahy ny voalohany mampahasarotra ny fitorianan'ny filazantsara. Ny antony dia satria mihamanakaiky ny farany. Arakaraky ny iksahan'ny taona mankany aoriana zany no hampahasarotra ny fitorianan'ny filazantsara. Baiboly miteny an'izany. Marina loatra fa mety tsy ho tazany masontsika eto ilay farany, mety afaka 10, 50, 100, 200 ray alina taona tsy fantatra, tsisy mahalala. Fa izao arakaraky ny fiksahan'ny taona mankany amin'ny fiafarany any amin'ny farany zany mampahasarotra ny fitorianan'ny filazantsara. Dia hitantsika miharihary mihitsy ny fahasarotany fitorianan'ny filazantsara raha jerena amin'ny lafiny ara-panahy fotsiny zao aza. Fa miroborobo etseroa ny fahalovana ny zavatra maro samihafa miazona ny olona tsy hanao zava-dehibe ny zava-panahy. Zany zava-panahy zany zavatra zandry indrindra amin'ny olona. Nefa zany ny zava-dehibe indrindra maha olona ny olona. Dia hotsika manao hoe raha ohatra ka tena ao anatin'ny fiangonana ny fitiavana, fanaovana zava-dehibe ny fitorianan'ny filazantsara, amiteny tsy hoe fiangonana dia itsika mpino tsirairay avy isam-batan'olona, dia ho vitaingana fitorianan'ny filazantsara. Fitorianan'ny filazantsara ateraky ny fitiavana, atosiky ny fitiavana tahaka an'izay tenen'ny Paoly eto. Ary Paoly dia miteny samy teny manao hoe lozako nge raha tsy mitory ny filazantsara. Zava-dehibe afaka izany izany farisian-dahatra raha ny kristianina tsirairay avy ny resy lahatra hoe tena zavatra tokony ataoko, tsy maintsy ataoko, adidiko ny mitory ny filazantsara. Dia tsy hoe mahavita be tanjona ihany fa miova mihitsy ilay fiarahamonina ary tsy mba fifaliana ho antsika ve ny mahita manao hoe ny fitorianan'ny filazantsara nataoko, ny fitorianan'ny filazantsara nataonay, ny fitorianan'ny filazantsara nataontsika no nanova olona tahaka izao, nahatonga fiainan'olona nova tahaka izao, nahatonga fiainan'olona zay na fiainam-pirenena na fiainan-kampianakaviana tahaka izany. Ny fifaliana zay entin'izany rehefa koa malala dia tena tsy hita navanavana mihitsy.
tsy hoe mihoatra lavitra anao zay mety ho fifalianao min'izao tontolo zao ny fahatsapanao hoe ny vavaka nataoko na sitrana ny vavaka nataoko na miova olona anankiray ravako malala herezo ny fitohinana filazantsara marina loatra fa tsy ho tonga evanjelista daholo akory izika menakavy tsy ho tonga mpitandra no tonga pretra fa tsy ny fitohinana filazantsara dia atao koa amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny fanohanana ny asan'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanohanana ny mpitoro ny filazantsara amin'ny fanohanana ny asa maro samihafa sahan'ny sehatra maro samihafa manao zany fitoriana ny filazantsara filazantsara toriana ao anatin'ny fitiavana ao anatin'ny faharesen-dahatra anaty fa nandray fiantsona ary manana didy sy andraikitra anao zany fa ny faharoa zay asehon'ny Paoly ka ravako malala tsy hoe antoko ny fitoriana filazantsara ihany lay zavatra ataonao am-pitiavana fa ny fitoriana filazantsara ihany koa ravako malala de asa zay ataotsika hoe ilana toe-posy toe-panahy vonina ary raha tsorina te matianina ihany marina loatra fa hoe tompo de niteny manao hoe zay rehetra mino a de mitoro ny filazantsara marina zany tsy edikevitra zany fa raha toa ka mijery amin'ny Paoly tsika ravako malala de hitanao ny halaliana tsainan'ny Paoly ilaina ravako malala ny fananana olona miraikitra manolo-tena matianina amin'ilay fitoriana ny filazantsara marina loatra fa hoe adidiny mpandray fanasany tompo rehetra mitoro ny filazantsara marina fa ny kristiana ira mitoro ny filazantsara fa eto Paoly ravako malala soratra Paoly de manazava fa zao misy ko ny tena matianina am'izany fitoriana ny filazantsara zany le tena malagasy hoe matianina moa nantikana ny teny hoe professionnel fa asa madika azy ve fantina tenenina manao hoe zany hoe tena asany io tena nintsona azy io nandraisany antso io fa izao koa tena raikitra amin'io izy raha miteny hoe raikitra na matianina tsika de ilazana zavatra voalanjalanja zany hoe ilana ny fitoriana filazantsara mantsy tsy hoe eo ny asan'ny fanahy masina mazava be tsy tsika protestanta ny atsika kristianina misy nao namaivana ny fanahy masina fa tsy afaka manao ninninona mihitsika raha tsisy ny fanahy masina fanahy masina no mitarika atsika ary Jesosy efa nyteniny manao hoe alohan'ny hitoriana filazantsara de zao azo ery anareo amin'ny alalan'ny fanomezany fanahy masina mazava zany fa zao rehefa ko malala na inona tsika sendrasendra akory no hoe no azon'ny Jesosy nandritra ny telo taona ny mpianatra vao nirahiny nitoro ny filazantsara telo taona no azonany mpianatra vao nirahiny nitoro filazantsara izy niaraka tamin'i Jesosy telo taona ry Petera ry Marka ry Luka ry Jona ary tamin'ny fotoana zany ny fampianarana tsy hoe nisy université fa eny an-dalana amin'ny alalan'ny fanoharana amin'ny alalan'ny traikefa ny ampandeha amin'ny alalan'ny fiainana miaraka tamin'i Jesosy telo taona vao nirahiny hoe mandehana makany amin'izao tontolo zao ianareo ilazana zany afaka malala fa ny fitoriana filazantsara de asan'ny fiangonana fa izao ilana koa fifehezantena ilana fanomanana ilana fiofanana tsy manamaivana ny asan'ny fanahy masina mihitsy zany fa mifanohitra am'izany ary satria misy zavatra maro samihafa tsy maintsy setraina amin'ny fitoriana ny filazantsara de fantatsika fa misy zavatra tsy asan'ny vatana ihany fa asan'ny fanahy asan'ny saina asan'ny vatana misy fiomanana tahaka ny nanomanany tompo ny mpianatra no tsy maintsy anomanana ny fitoriana ny mpitoro ny filazantsara dika zany de misy endrika maro samihafa zany ny fitoriana filazantsara misy ny fitoriana filazantsara ataon'ny mpandray ataon'ny kristianina rehetra fijogona vavolombelona ny filazana azy asa atao fampianarana mety ataotsika hoe dinidinika atao zany endrika fitoriana filazantsara zany fa misy koa ny fitoriana filazantsara tena ataon'ny olona zay nandray lay antso manokana tahaka ny mpitandrina ny evanjelista zay nandray antso manokana mihitsy tahaka ny tenin'ny Paoly manao hoe misy ny fanomezam-pahasoavana misy ny mpampianatra misy ny mpitory-teny misy ny mpaminany misy ny evanjely misy ny mpitory ny filazantsara evanjelista zany rehefa ko malala tena zavatra tokony ho fantatsika fa misy tena matianina raikitra amin'ny asa fitoriana filazantsara io ary Paoly eto de milaza izay hoe izany mpitoro ny filazantsara raikitra izay le teneniny miombona amin'ny altara manompo amin'ny altara ary tsy tokony mamavainy ny fiangonana zany rehefa ko malala satria mantsy misy diso fijery manao hoe eny ny olona raiky tokony hitoro filazantsara inona moa inge mety de sy mety daholo io herintaona roa taona enim-bolana telo volana dimy andro de tonga matianina tonga raikitra ny fitoriana filazantsara tsy rehefa ko malala
ekentsika mihitsy ny asan'ny fanahymasina fa ekentsika koa fa ny asan'ny saina de asan'ny fanahymasina matoa Andriamanitra nanome saina matoa Andriamanitra nanome fahazavan-tsaina asan'ny fanahymasina zany no zany de zao tena ilaina ny fananany fiangonana mpitoro ny filazantsara raikitra matianina nandalina momba an'io nantsoina ka nomany ny fiangonana tamin'ny alalany fanofana maro samihafa mba hanao zany la fitoriana ny filazantsara zany. Ahoana moa no afahantsika miatrika ny faranita-tsainy zao tontolo zao ny afetseny le ratsy amin'ny ara-tsaina raha tsy manana mpitoro ny filazantsara voahomana tsara sika tsy amin'ny lafiny ara-panahy ihany fa tena misaina maha olombelona mihitsy hitatsika ny firoborobon'ny siansa firoborobon'ny psikolojia firoborobon'ny sosiolojia ny firoborobon'ny fivoarana ara-politika mitrangeran-tany sy izany rehetra zany de ilana faranita-tsaina avy amin'ny fanahy masina faranita-tsaina avy amin'ny fanofanana ny fiangonana afaka malala ilaina ny fanofana ny fiangonana mpitoro ny filazantsara afa miatrika izany. Paul dia milaza ny tenany mihitsy ary amin'ny fiangonana fantatry ny fiangonana matianina azy ny fanolora tenany afaka malala hotsika manao hoe ny fitokana filazantsara de tena ilana raikitra ilana mpanompon'Andriamanitra zay nanolo tena ho am'zany ary izy reny de tokony ho apitsika tokony apiny ny fiangonana io tenen'ny Paul io manao hoe izay mitoro ny filazantsara de azo fivelomana amin'ny filazantsara izany hoe tena adidy ny fiangonana mihitsy ny mamelona sy mikarakara re mpitoro ny filazantsara ireny raha tsika ato anatin'ny fiangonana de mahita betsaka any ambanivohitra any amin'ny toerana maro samihafa zay miandry ny fiangonana hikarakara azy ireny satria matianina amin'io izy io ny tson'ny tompo azy io na ny fanana azy io na ny rahana azy io na nova ny fanekena sy ny sisa rehetra marina loatra fa ny maro amin'izy reny de manaraky ty tenin'ny Paul ty manao hoe tsy sitrako akory ny ahavaky tratra na de kely akory aza tsy mamaika hoe Paul eto izao tsy nitaky tamin'ny fiangonana izany Paul ary raha ohatra ka mijery tsika ny mpitoro ny filazantsara rehetra ny akabeazany le ataoko hoe akabeazany mba ao anatin'ny fiangonana zay mety misy anao protestant io sa katolika io sa anglikana io sa luterana de saika mitovitovy avokoa tsy misy fepetra manokana hoe raha ohatra ka manao recrutement ianao raha kely indrindra ny atao amin'ny tontolo ny FJK zay moa no akaika mialatsiny am'zay zay mety ivelany zay dia mianatra 5 taona aorinan'ny baccalauréat zany hoe manana niveau master fa izy reny de izao tsy manana niveau master fa tena manana master mihitsy de izao rehefa mivoaka izy reny de izao raha ataovy hoe mitovy lalana mianatra 5 taona ohatra mpianatra eny amin'ny ISCA eo ihany manao concours angery mpianatra reny miditra fa tsy hoe akory aza hoe mbola raisina tsotra fotsiny eo entretien tsotra fa tena concours mihitsy ny idirany mpitoro ny filazantsara ny concours tsy amin'ny lafiny koa hoe zavatra akademika ihany fa tena misy lafiny zavatra maro samihafa mihitsy fa nefa izy reny de zao tsy misy fametrahana pantaina amin'ny akory ohatrinona kay ny fivelomanao omenanao ohatrinona kay ny zavatra tadiavinao inona kay mafepetra tadiavinao fa de tonga de irahana fotsiny voavoaka tany anao makany Betioky tany anao makany Tsiombe tany anao makany Sakara mandehany anao makany Tandrokomby sy ny sisa rehetra dia fa raha kizy vao mivoaka ataovy hoe no ny antso moa manany azy raha misy vao mivoaka etsy amin'ny sekoly ambony hafa ohatra de zao tsy maintsy mijery izy manao hoe soratanao mihitsy hoe ohatrinona kay ny eritreretinao ho karamanao fa tsy hisy mihitsy mpianatra na mpitandrina vao mivoaka amin'ny toeram-panomanana mpitandrina na mpitandrina ka hiteny hoe zao tompoko no farafakely mba omenareo tsisy an'izany de afaka malala satria toy ny tenin'ny Paul toy no iainany reny mpitoro ny filazantsara ireny ataoko ny akabeazany hoa satria ny protestanta moa tsy FJK ihany tsy luterana ihany fa misy koa hafa dia saika miezaka ny tsy ahavaky tratra ny fiangonana satria mety adin'ny fiangonana zay afaka malala fa ny mpitoro ny filazantsara de tahaka ny Paul eto de mampahery ny fiangonana rehefa koa malala mampahery ny fiangonana amin'ny fanofanana ny mpitoro ny filazantsara satria ahoana moa no afitan'ny fitoriana filazantsara raha tsy manana mpitoro ny filazantsara no fanina sy no manina manokana ho an'izany sika
Afaka malala revi-panahy roa ny tiana ao an-tsainao de zao manao hoe ataovy amin'ny fitiavana ny asanao fiangonana. Ataovy amin'ny fitiavana. Raha manohana olona ianao, manohana mpitoro ny filazantsara ianao, manohana ny asan'ny fiangonanao de zao ataovy am-pitiavana zany. Ary faharoa de zao nareo am-perinasa aza na ny mpitandrina na ny evanjelista na ny mpiandry na ny katekista de samy manao ny fanompony am-pitiavana. Faharoa de zao andeha itsika ezaka hanamafiorina ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny fanofanana mpitory ny filazantsara afa miatrika ny fivoaran'ny toetrandro. Eo moa ny asan'ny fanamasana mazava ho azy iny tsy editsika hevitra lehibe lavitra noho ny fanofanan'ny olombelona, saingy zao ilaina ihany koa nitaky ny nanofanan'i Jesoa ny mpianatra ndeha koa afaka malala naovan'ny fiangonana ho zava-dehibe izany hoe fanofanana ny mpitory ny filazantsara izany. Ivavakasika tompo de misaotra anao zahay fa ianao no tompon'ny fiantsoana de mampianatra anay ianao fa ny fitiavana no manery anay ahafahanay mitory ny filazantsara. De ataovy tahaka ny Paoly zay tompo, ataovy tahaka ny ro apôstôly, ataovy tahaka ny fiangonana voalohany, mafana fo amin'ny fitoriana ny filazantsara satria tianao Andriamanitra, satria tiany maro ho vonjeny zahay. Tianay ny andraisan'ny firenena rehetra ny filazantsaranao. De vangio ny fonay Jesoa mba hitoeran'ny fahazavan-tsain'ny fitiavanao, mba hitoeran'ny mba atakaranay ny sitraponao hatrany. De mivavaka zay tompo. Terizo hitoetra aminao hatrany ny fanoloran-tenanay. Mivavaka zay tompo an'ireo zay efa amperinasa am'izany fitoriana filazantsara zany, na ny raikitra na reo kristianina de ataovy mafana fosiny toetra amin'ny fitiavana. Jereo tompo ny toeram-panomanana mpitory ny filazantsara, toeram-panomanana pretra, pastora, mpitandrina sy presbitera sy toerana maro samihafa fanofanana azy reny, ny fanofanana mpitory ny filazantsara, ny laika de io tompo mba androso tsara ny filazantsara, ny fanofanana azy reny. De omeo anay rehetra ny fahafoizana amin'ny fitoriana filazantsara, na ny fanohanana ny fiangonana, na ny fanohanana ny mpanomponao, na ny fanohanana zay rehetra mety asa hitakina fijogona vavolombelona amin'ny fitoriana ny filazantsara. De mametraka ny fiainana tsiray avy am-pelantananao zay tompo, ho filazantsara velona raha teo koa ny fiainanay. Amin'n'anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy, naovanay za mivavaka izany. Amen.